Ny mety ho TOETRY andro any an-dranomasina na alatsinainy 12 septambra amin'ny 9 maraina hatramin'ny talata 13 septambra 2024 amin'ny 9 maraina. Azo vahana miandalana ny tsiokatsimo manomboka rampitsoalina mitoya hatramin'ny talata ho avy izao. Araka izany dia saikandrivotra ny andro amin'ny ankapobeny amin'ny morontsiraka atsimony Madagasikara. Noho izay tsiokatsimo izay ihany koa dia tombanana isy alin-drano vaventy manodidina eo amin'ny 3 metatra amin'ny morontsiraka atsimo Madagasikara iny manomboka amin'ny alarobia ho avy izao sy ny alakamisy. Ho an'ny morontsiraka atsinanana ary Septembre hatrany Capest, anorana malefaka ny atsimon'ny Sambava, Omaina any Akafa, ho avy atsimona atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 30 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, hatratra 7 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora ny avaratra Voemara, anonjabe ny ranomasina avy ny onja 2 hatramin'ny 2.9 metatra, isy alin-drano avy atsimo atsinanana. Capest hatramin'ny Manoro, anorana malefaka ny any avaratra Toamasina, andrahona vitsy ny any Akafa, ho avy atsinanana na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora ny avaratra Toamasina, ho avy atsinanana na avaratra atsinanana kosa ny any Akafa ka ho 7 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora. Iodina ho avy avaratra izany amin'ny faharan'ny feptaona, anonjabe ny ranomasina avy ny onja 2.3 metatra ka hatramin'ny 2.9 metatra. Manoro hatrany Taolanaro, andrahona mitsitokotoko, ho avy avaratra atsinanana na avaratra ny rivotra ka ho 10 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, hatratra 7 kilometatra isan'ora any atsimony Vangaindrano. Anonjabe ny ranomasina avy ny onja 2.4 metatra hatramin'ny 2.4 metatra, hatratra 2.2 metatra manakaiky any Taolanaro. Taolanaro hatrany Cap Sainte-Marie, ibalika amin'ny masoandro, ho avy avaratra amin'ny ankapobeny ny rivotra ka ho 10 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora amin'ny fiandohan'ny feptaona, ho avy atsimo andrefana na atsimo ny rivotra ny tolakandro ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Anonjabe na herin'ny ranomasina avy ny onja 2.4 metatra hatramin'ny 2.4 metatra, isy alin-drano avy atsimo andrefana. Morontsiraka andrefana Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent, ibalika amin'ny masoandro amin'ny ankapobeny, ho avy atsimo na atsimo atsinanana ny rivotra ny maraina ny avaratra Toliara ka ho 10 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Iovaova kosa ny Akafa ka ho 7 hatramin'ny 10 kilometatra isan'ora. Ho an'ny tolakandro, ho avy atsimo amin'ny ankapobeny ny rivotra ka ho 10 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, ananika 7 kilometatra isan'ora mihitsy indraindray. Anonjabe ny ranomasina ahery indraindray noho ny alin-drano avy atsimo andrefana, avy ny onja 2 hatramin'ny 2.9 metatra. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André, ibalika amin'ny masoandro amin'ny ankapobeny, ho avy atsimo na atsimo atsinanana ny rivotra amin'ny maraina ka ho 7 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora, hatratra 20 kilometatra isan'ora rehefa manakaiky amin'ny Morombe. Ho avy andrefana na atsimo andrefana ny rivotra ny tolakandro ka manodidina amin'ny 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Adimy mpanonja na anonjabe ny ranomasina avy ny onja manodidina ny 8.4 metatra hatramin'ny 1 metatra sasany. Cap Saint-André hatrany Analalava, andrahona vitsy na ibalika amin'ny masoandro, ho avy atsinanana na atsimo atsinanana ny rivotra ny alina sy ny voamaraina ka ho 10 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, hatratra 7 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora eo anelanelan'ny Mahajanga sy Analalava. Ho avy andrefana na avaratra andrefana kosa ny tolakandro ka manodidina eo amin'ny 7 hatramin'ny 10 kilometatra isan'ora. Ho tonona 5 mpanonja ny ranomasina avy ny onja ho latsaky ny 2 metatra. Analalava hatrany Septembre, andrahona ny alina manomboka eo Analalava hatrany Nosbe, Omaina ny any Akafa, ho avy atsinanana na atsimo atsinanana ny rivotra any amin'ny tendrony avaratra ka ho 20 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Iovaova kosa ny any Akafa ka ho 7 hatramin'ny 10 kilometatra isan'ora. Ho tonona 5 mpanonja ny ranomasina avy ny onja ho latsaky ny 2 metatra.